Manodidina kosa ny fiarah-miasa amin'ny any ivelany no entina ho anao manaraka ao anatin'ny fanatetina. Nitsidika tamin'ny fomba ofisialy ny ministry ny vola sy ny teti-bola Androamarina ny prakitra rahany avy amin'ny masofo Amerikanina eto Madagasikara sy ny tale jeneralin'ny USAID Madagasikara, fotoana izay nanamafisana ny fiarah-miasa Madagasikara amin'ny firenena Amerikanina. Fanamafisana ny fiarah-miasan'ny Madagasikara sy États-Unis no nivoatra tao anatin'ny fitsidihan'ny mpiandraikitra raha an'ity firenena ity Andriamatoa Stephen Anderson ny ministry ny vola sy ny teti-bola teny Antaninarenina. Naneho ny fahavononany nampany Madagasikara amin'ny ady amin'ny fahantrana ity mpiandraikitra raha Amerikanina ity amin'ny alalan'ny USAID any fanampiana izay mitetina hatramin'ny $7 raha ny eo amin'ny lafiny fitantanam-bola sy ny teti-bola kosa dia isy ny fifamatorana ny fiarah-miasa eo amin'ny firenena rotota raha ny fanazavan'Andriamatoa Jean Arazafindranovina ministry ny vola sy ny teti-bola. Resana taminy zany ny fandara ny ministère tantanam-bola tena ministère ny fitantanam-bola sy teti-bola indrindra zany ny fitondrana tsara-tatana amin'ny ara-bola amin'ny fampidirana hetra ary amin'ny fanaterana ny teti-bola mpanjakana. Ary zareo moa zany dia vonona napitsika araka andresany teo amin'ny ankapobeny amin'ny secteur santé miaraka amin'ny USAID fa ankoatran'izay zany dia anampin'ny ministère ny fitantanam-bola sy teti-bola koa zany andefa assistant technique avy amin'ny trésorerie américain mba hanatsarana ny tsena ny BTA eto amintsika zany. Amin'ny herinandro ity kosa dia andrasana ny firotsaky ny famatsiam-bola resa-pirenena raha ny fanambaran'ny ministra ihany fanampiana izay isahana indrindra ny famatsiana ny teti-bola mpanjakana. Ny vola aloha zany zao any amin'ny alohan'ny faran'ny taona no misy ny avy amin'ny herinandro ity zany ny avy amin'ny banque africaine pour le développement amin'ny volana ambony io ny banque mondiale miaraka amin'ny Union européenne. Tonga eo anivon'ny adiny meramerenena kosa ankehitriny ny volavolan-dalàna momba ny teti-bola 10.4 izay efa ahitana sotra ny famatsiam-bola avy any ivelany izay ho amin'ny taona ho avy.